Raha nikasika ny vehivavy kosa no asiteny manokana sy ny fandraisan'andraikitry izy ireo dia nisy arambofo nanomboka androany ny atrikasam-piofanana omena ireo vehivavy solombavabahoaka izay nikarakarain'ny Institut Électoral pour une démocratie durable en Afrique EISA antsoina hoe EISA. Hetsika izay tafiditra indrindra moa amin'ny fandaharan'asa fampiroboroboana ny fandraisan'andraikitry ny vehivavy eo anivon'ny androm-panjakana sy ny sehatra ara-politika. Entina ampahafantarana ny vehivavy solombavabahoaka ny momba ny pitsopitson-drara parlementaire ny fiofanana izay karakarain'ny EISA ary nisokatra nanomboka androany etsy amin'ny hôtel Ibis Ankorondrano. Ny momba ny famolavolana ny tolo-dalàna sy ny famakiana ny lalàna momba ny teti-bola ary ny fanaraha-maso ny asan'ny mpanatanteraka ireo no anisan'ny hodiniana mandritra ny fiofanana. Ny tena antony anaovana an'ilay fiofanana moa zany dia anohizana ny ezaka efa vita satria nisy ezaka be na tonga ny hoe nahazo vehivavy roa amby telopolo tsika. Dia tiana zany ireo vehivavy ireo havita tsaka sy andavan'ny asa mba ho lasa modely anatrehana ny élection manaraka. Dia araka ny reanareo moa be lehibe koa ny raiki-tapisaka misy eto amintsika milaza foana fa rehefa vehivavy dia mahavita ve dia tsy maintsy ao anatin'izay koa zany misy karazana hoe asa iangarana kely ataon'ny vehivavy mba ahafahany zany mahatanteraka tena tsaka sy andava ny andraikiny izay. Ny zavatra hojerena zany hojerena mihitsy ny tontolon'ny assemblée nationale am'isam-patatana fanaovana tolo-dalàna sy ny karazany dia raisina koa ahoana fifandraisana média elana amin'ny aina aman-jery elana amin'ireo fandrika maromaro mety ohatrehana dia hojerena koa ny resaka etika ny protocole manahoana fitodrana fa ny okan'izay tena hidina tsy mpiriany mihitsy ny resaka lalàna reny procédure rehetra eny inona natao hoe action contrôle ny gouvernement inona natao amin'izany inona fitaovana ampiasaina inona ny procédure tena miditra teknika izany tsika amin'io. Ny fandraisan'andraikitry ny vehivavy ao anatin'ny androm-panjakana izay nahitana ezaka raha ny zava-misy eto amintsika. Tena mivoatra raha tadidinareo mbola tsy noatra ny filosan-jato ny tany vehivavy teny amin'ny assemblée nationale hatramin'izay. Amin'izao fotoana izao tsika manana tany raika izany hoe mitodile tsika zany le tao azo atao hoe betsaka le izy raha ny tanjona ny eritreretina mbola lafika le izy satria telopolo moa ny enjentsika hatrany ana fa azo atao hoe tany amin'ny toerana izay nitrano ireo vehivavy ireo ohatra dia telopolo isan-jato ny vehivavy mirotsaka tany amin'ilay sehatra anany zavatra efa miavaka izany. Teo anelanelany taona 3 sy 4 arivo ka hatramin'ny 7 sy 3 arivo dia eny isan-jato ny taham-pandraisana anjara ny vehivavy teo anivon'ny anteny meram-pirenena ary niakatra 10 isan-jato zany ny taona 7 sy 4 arivo ka hatramin'ny 9 sy 3 arivo. Ny tombo izy zany tamin'ny fifidianana 13 sy 4 arivo. Marihana fa ireo solombavabahoaka vehivavy voasambany nanao ny asan'ny parlementaire ny tena kendrena tamin'ity fiofanana tanterahan'ny EISA ity fiofanana izay toy hatramin'ny 9 Martsa ho avy izao.